faliana toko lasy tompovavy miara-banatsika isan'ny tokantrano amin'izao takariva izao misaotra sy mankasitraka hatrany misafidy ny televizionna malagasy anaraka ny vaovao an-tsary hatramin'ny farany hoentina ato anatin'izao vaovao an-tsary izao ny fepetra anamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra hoentina eto ihany koa ny asa sosialy ataony fikambanana fitia tetsy amin'ny sujet nanisana tamin'ity androany ity akoatr'izay ny tantarany Philbert Tsiranana izay nanaovan'ny televizionna malagasy fanadihadiana manokana amin'izao fanamariantsika ny fahadimapolo taona ny fahaleovantena izao tsy afa-misaraka amin'ny Philbert Tsiranana moa ny fahazony Madagasikara ny fahaleovantena anomboantsika ny vaovao an-tsary aloha dia ny fandraisana fepetra etitra izay horaisiny ao anivon'ny FIP mba hitandrona ny filaminam-bahoaka akoatra ny fanenjena ny Jola na andro na alina dia tsy ekeny ny FIP intsony ny tsy fitondrana karapanondro amin'ny alina fantatra ihany koa fa tokony hidy amin'ny sivora alina ny toeram-pivarotana zava-pisotro ny bara eto Antananarivo Rivaravonarivo sy ny aina rakotony Menjanary no nanao izay fanadihadiana izay hoarantsika vetrany enjay na ny Jola sy ny mpanao asa ratsy na andro na alina tsy ekeny intsony ny mamy mivezivezy manakorotana amin'ny alina isan'ny fepetra horaisiny eo anivon'ny FIP na force d'intervention de la police ireo isoroana ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo tanjona ny tandrona ny filaminam-bahoaka ka ho voakasiky ty etsiky ny FIP ty ihany koa na ny olon-tsotra na ny mpitondra fiara isy ny fizavana karapanondro andreo mandeha amin'ny alina ny fizavana ny taratasin'ny fiara sy ny permis ho an'ny mpitondra fiara mikasika an'ilay bara idio amin'ny sivy alina io bara io zay ny voalaza ao amin'ny lalàna fiambara ianao raha manokatra bara dia misy zavatra takina aminao ary misy zavatra tsy maintsy arahanao tsy ekena itsonya manomboka zao ny fahitana reny olona vezivezy amin'ny arabe mamitoka avy amin'ny bara ao anaty bara dia miteraka ny gafy sy ny sisy tsisy zany zao mitondrasa karapanondro ianao rehefa vokalina fa misy fepetra horaisina koa mikasika izay sisy fanomezantsiny io ianao koa dia tokony hitandrina satria tompona andraikitra ho an'ny vahoaka tsy vakivolo zany zay tokony hitandrina satria ianao tompona andraikitra indrindraindrindra ny amin'ny atao hoe fanaovana incitation hita fampitoro zavatra amin'ny valeur tsy mety zany zay asitrio ny zavatra amin'ny valeur atsika satria tsy tokony atao zay mitarika sain-dratso ho an'olona rehetra ny mitondra fiara manomboka zao ento ny taratasin'ny fiara ento ny permis fa ho kalifena toy ny fiara halatra ny fiara tsy misy taratasy manoloana fisavana ny FIP dia manana fahefana manerana ny Madagasikara compétence nationale ary ny FIP dia nisan'ny asan'ny FIP ny mitandrona ny filaminam-bahoaka efa roa herinandro no nanomboan'ity etsiky ny FIP ity ka andrasana arak'izany no mivokatry ny etsika mikasika ny fifamoivoizana sy ny fitaterana tanàn-dehibe sy ny manodidina kosa amafisina ny fanaraha-maso ny fanarahan-dalàna sy ny fanajana ny bokina andraikitra na cahier de charge mba ahafahana manatsara ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tapaka fa hozaraina badge ny filohan'ny coopérative valo amby dimapolo misy eto an-drenivohitra fantatra izany nandritry ny atrikasa no tanterahany fianakavian'ny mpitatitra niaraka tamin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpitandro filaminana eo anivon'ny commissariat central tetsy ny falita Antanimena no nanantanterahana an'izay Rivaravonarivo sy ny aina rakotony Menjanary ihany anaramaso ny fiara-pitatitra manomboka izao ny lehibe ny coopérative amin'ny fanarahan-dalàna sy ny fanajana ny bokina andraikitra isan'ny votro tamin'ny fivorian'ny filohan'ny coopérative sy ny mpamily ny commune Antananarivo renivohitra ary ny mpitandro ny filaminana tanjona ny anatsarana ny fitateram-bahoaka ka tapaka tamin'izany fa ny fanajana ny toeram-piantsonana ny fahadiovana ary ny fizarana tapakila no atongavana amin'izany resaka fifampitaizana ny zavatra nataonay teto zay mitaiza ny mpamilinay miaraka amin'izareo izy ihany koa mitaiza ny mpitandro filaminana ho aminy zay zava-dehibe lomboko zao dia tsy maintsy madio ny primisy ny terminisy tsy maintsy madio ny fiara tsy maintsy madio ny mpamily sy ny mpananitra azy tsy maintsy mizara tapakila ny taxi be rehetra eto Antananarivo io zay fahatelo tsy maintsy manaja ny reny point d'arrêt reny na reny arrêt intermédiaire reny ny mpamily ihany koa
nomena palisa manomboka androany zany a ny président coopérative dia mahazo miteny izy eny manova mananatra ary manitsy andreny chauffeur na receveur manao mitsimetirehetra reny satria adidinay tokoa zay ho an'eo anivon'ny mpitandro filaminana dia ny fifanentanana sy ny fanabeazana ny zava-dehibe ny fanabeazana ny zava-dehibe aloha mialoha ny fanasazina ary indrindrindrindra ny resaka fafifamoivoizan'izay angambany saripady raha itotananarivo satria ikinan'ny fiainan'ny vahoaka politique zany ka zay fanabeazan'izay zany teny songadina androany mba iezahana eo anivonay mpitandro filaminana zany amin'ny ampela izay sarika atrikasa faharoa ny tanterahan'ny mpitatitra sy ny mpitandro filaminana ty natao ty raha tamin'ny volana oktobra 2024 ny voalohany andrasana araka izany ny vokatra izay fiaraha-midinika izay indrindrindrindra moa ho an'ny mpanjifa na ny mpandeha amin'ireny taxi be reny fa dia mampimenimenina ny olona tokoa aloha raha ny zava-misy ataon'ny taxi be indrindra fijanonana ela loatra ireny ivon'ireny ary ireny fa lafa ny zavatra hafa tanteraka kosa ny suize na ny sana indray androany no nanohizan'ny association fitia naorony vadiny filohan'ny fahefana avo amin'ny tetezamita ramatoa miala rajoelona ny asa sosialy ataony toy ny fitsabona nify mamaim-pona sakafo miarahana ary ny brosinify sy ny dentifrice ho an'ireo mpianatra 330 tao amin'izany suize na ny sana izany Elisabeth Randrenzana hary manana espera miorina ny avrily taona 2017 ny CEG ny sana misy mpianatra 330 ary mpanabe sy mpandraharaha 27 isan'ny CEG lehibe indrindra ty amin'ny ranomasimbe indianina ary ankalazana ny fahadimy taonany amin'ity folosoroa arivo ity zanak'ireo mpila ravinahitra Vanomanjakandriana sy mpifindra monina ary zanak'ireo avy any amin'ny faritra iva sy ankizy ny faninana avy amin'ny sekoly 17 eto Antananarivo no eto ireo rehetra ireo no nahatonga ny association fitiana oron-dramatoa miala rajoelona vadin'ny filohan'ny fitondrana avon'ny tetezamita hitsidika teto na iza na ny fikambanana fitizana tsanako dia faly mifanatry tava aminareo tonga hitsidika izahay hitondra tsikitsiky satria izay mahavangivangy tiakavana ny sakafo izay rahantsika amin'izany dia tsy amikavoky fa voninahitra ifanomezana ny fitaovam-pidiovana izay atolotray dia kely monja ihany ary mbola ho simba mbola mety ho lany fa ny tena zava-dehibe atongavana eto dia ny fahatsapana ny adidy aminareo zandry zanaka manoloana ny fianarana izay ratovinareo olana mipetraka teto amin'ny firenentsika hatramin'izay ny fahamaivana ny lanja nomena ny fampianarana kanefa everiko fa fototra fana manova ny fiarahamonina ny fahazona fanabeazana tsara rafitra dia mbola ny ampianarana ny ankizy izay no nahavelom-bolo aho raha nandray ny fikambanany ray aman-dreny ny mpianatra ny laza teo fa vonona ifanomentanana amin'izay fanatsarana ny fampianaran'ireo ankizy zandry zanatsika ary izay ihany koa no nahabe fanantenana raha nahazo toko tamin'ny solontenan'ny mpianatra teo fa te hiara-iasa amin'ny mpampianatra amin'ny fampivoarana ny tontolo iainana eto amin'ny sekoly ary tafiditra feno anatin'izany ny fanabeazana azo ao an-dakilasy mba hanamboarana ho avy tsaratsara kokoa amiko dia tokoteny mamasan'andro tsy afa-misaraka ny tompon'andraikitra sy ny mpanabe ao an-tsekoly ny ray aman-dreny ary ny mpianatra ary tsy maintsy mahay miara-mifarimbona raha tiana omby marina ny fanabeazan'izay atao fanamby lehibe tokony apetraka ny fametrahana fifandraisana mirindra eo aminareo telotota fa tsy hoe atao fahazarana sisa ka tsy kelezanaina tsony ny mampianatra isan'andro atsika mpampianatra na hoe ny fahasahiranana dia atao ambany zavatra ny fianarana ankizy ho an'ny ray aman-dreny